Kokoa daholo zanagasikara rehetrarehetra dia vaovao ara-pitiavana ihany no misy omenantsika androany dia ny tantaram-piainana misy eny amin'ny manodididina eny nefa dia mampalahelo indrindra moa fa ny vehivavy hiara-tsindry azo lena vokatry ny adalàna sy agegen'ny lehilahy. Nanana olo-tiana ilay lehilahy nisaraka tamin'ny olo-tiana izy dia nanana sipa vaovao. Ny mahagaga nefa sady nanana sipa vaovao izy mbola tsy fony ihany ilay ex fa miaraka amin'ilay ex izy. Dia ny dikany fa izany dia hoe dia tsy tiany ihany tokoa ilay ex. Indri izany aloha piso alaina izany ilay ex teo aloha dia manam-bola dia sady mampitamby vola izany, manome vola foana dia tamany ilay iry. Dia indri piso kely ilay olo-tiana vaovao izany indri mahalala ilay toetra ratsin'ilay lehilahy dia nanino indri tsy tonga dia niala satria efa fantatra indri izy hoe tsy mahafoy ilay ex. Mbola averiko foana ho an'ny tovovavy aloha, tovovavy malagasy rehefa miaraka amin'ny lehilahy indri dia aza mino vavan-dehilahy izany, mpandainga ho an'ny lehilahy, mpandainga sady mpamitaka. Na fantandry ambodiomby izao aza ary ilay roa hoe mandainga, tsy manaiky mihitsy izy hoe diso fa mamorona zavatra atao foana izy mba analàna sy anadinoandry ilay adalàna. Nefa raha ohatra ka indri ny tratra hoe mandainga dia tsy hamelany mihitsy. Dia eny ary ny tantaram-piainana azo indri dia mitovy ny tantarany eny any Rihanna sy Chris Brown. Impiry Rihanna no nampijalian'i Chris Brown fa niaritra trèfle foana. Ny famaly izy anankiroa nahaso tondro be Rihanna, mifampitory izy. Iny aloha nandefitra Rihanna. Mety hoe nanompa ihany koa angamba Rihanna nanao vava tsy rambona tao dia tesitra Chris Brown. Iny aloha tsy nanino. Lasa Chris Brown nanabevoaka zanak'olona no nivoaka tamin'ny fontsy Chris Brown. Rihanna tamin'io tsy nalaza hoe zako tsy mitana lolo-po aminazy satria olo tiako izy. Nanabevoaka zanak'olona Chris Brown dia nivady kely tsy naharitra akory izy heritaona teo dia nisaraka. Mifamerina indray Rihanna sy Chris Brown. Tsy naharitra kely teo dia inona indray? Nanabevoaka zanak'olona hafa indray ity Chris Brown mampirafy ary. Dia inona? Rihanna zany ety filana raha tsy mahita. Teo Rihanna voatofoka. Lasa Chris Brown niaraka tamin'ilay vady anankiray moa Rihanna koa izany tsy maintsy miala satria olona bevoaka ilay zanak'olona ko hiaraka anao inona moa. Avy eo nefa Chris Brown tsy niaraka tamin'ny vehivavy fa niaraka kely heritaona indray lasa indray nanidina. Naka vehivavy anankiray. Amin'izao fotoana iarahantsika izao vao teraka tamin'ny avril teo ilay vadin'i Chris Brown vaovao ilay fanotelony zanaka anankiray. Vehivavy telo izany ny vadin'i Chris Brown dia zanaka anankitelo ny ananany. Hitanareo izany? Rihanna raha vehivavy mpanakanto malaza be. Izany no nanaovandreo anazy. Maika fa indri averiko ho an'ny tovovavy. Tsy ny fanamboarandry zazakely amin'ny lehilahy no ampatonga ny lehilahy hoe tonga dia tamana be. Tsy tia zazakely lehilahy. Iny lehilahy no tazaina rehefa ao an-tokantrano. Dia ho averiko foana fa tsy maintsy manao fambibatanty indri rehefa mialohan'ny hiditra ao an-tokantrano. Inona izany atao fambibatanty izany? Manana asa aloha. Indri izany raha andeha hanambady dia tsy maintsy tafita amin'ny fianarana. Farafaharatsa mba hoe baka. Manana asa matotra aloha. Izay. Rehefa manana asa indri afaka hajain'ny lehilahy indri amin'izay aloha rehefa ao an-tokantrano. Tsy sahan'ilay rizingiziny. Ambonin'izay indri mahalala fiainan'ny vehivavy ny fiainan'ny tokantrano. Indri rehefa hanambady tsy maintsy indri ny handro hanina, tsy maintsy indri ny hampihairo-trano, tsy maintsy indri ny hikarakara ny kenikely ao an-tokantrano. Raha tsy nanao an'izany indri tany amin'ny dada sy neny, hitan'ilay indri fa vongan'ovy be ao anatin'ny tokantrano ao dia handrankiho indrindra. Eo ny lehilahy avy eo vao mivadika alika. Izay ange mampatonga ny lehilahy ireny ilay mamono vady sy ny rehetrarehetra iny. Satria jereny indri fa tsy maninino. Dia jereny ihany koa indri fa hoe matahotra hisaraka aminazy. Manindry matahotra hisaraka anazy? Satria indri tsy miasako.
velom-potsindry ao trano ialana amin'izay tsindry azo le nataon'ny lehilahy izay dia tsy maintsy hoe vehivavy mahalo tenitry miditra tokantrano dia tsy misy olana. Eto izao indrindra puisque ilay inona izany no tokony ataondria satria indria niaran'ilay lainga sy fitaka nataon'ny lehilahy. Ny lehilahy miaraka amindria ato 5 taona sady tsy anasa dia soa ihany fa tsy bevoka aloha. Soa ihany fa tsy bevoka. Fa misy fiainana hita eto amintsika eto. Ohatr'izany. Nanabevoka zanak'olona le ry tary dia nanambady koa le ry vehivavy hafa. Le zanak'olona tary tsy mahalala hoe le ry efa nanambady ihany koa. Niara-bevoka ilay olona anankiroa. Eri-taona taty aoriana ilay vehivavy vao nahalala hoe kaiky ity lehilahy miaraka aminazy ity efa nanambady. Eo kelakely vao tonga saina. Dia inona izany no azo atao? Nahagaga dia mbola nanamboatra zazakely anankiray indray ilay ary lavitra ary. Fa maninona e? Efa voadona vendry teo aloha dia tsy mba mahalala tonga saina hoe tena voadona mafy ny mahazo anazy. Mbola namboatra ihany. Tsy mety fay mihitsy. Mahagaga. Rehefa voadona teo aloha dia tonga saina amin'izay. Fa tsy averina foana ilay izy. Indray ange ny hiaritra. Lehilahy tsy asasaina amin'izany. Misy ve lehilahy hoe misaraka amin'ny vadiny ary izy dia andeha izy hanampy amin'ny famelomana sy ny rehetrarehetra vita izany. Fa ny any amin'ny tany mandroso. Ny any amin'ny tany mandroso rehefa hoe misaraka amin'ny ny iray mpianakaviana dia tsy maintsy manao adidy amin'iny zanany iny. Antony dia satria ny mpivady aloha dia vita mariazy daholo. Ka tonga dia enjehan'ny lalàna koa ny iray mpianakaviana raha mandositra adidy eo. Isan-kerinandro ny zaza iny tsy maintsy mandeha makany amin'ny dadany mitsidika. Isam-bolana ny dadany tsy maintsy misy vola aloha alefa ny mamany ho fitazana ilay zanany. Vao tsy manao an'izay ilay rangahy torian'ilay renim-pianakaviana any amin'ny fanjakana dia gadra koa ialahy sady mandoa lamaody. Ary ny antsika malagasy eto bevoka ny ery dia lasa ilay ery tsy metimety dia lasa indray manabevoka ery. Dia bevoka ery dia bevoka ery fa bevoka n'inona foana e? Ny eo tsy vita ny eo mivoaka, ny eo tsy vita ny eo mivoaka. Mampalahelo ange izany. Torohevitra ataoko an'ny tovovavy malagasy dia tsara kokoa raha hoe mila vita mariazy izany indria manambady ny lehilahy iny dia izay vao manamboatra zazakely. Amin'izay raha misy olana tsy fetezana any aoriana ny tokantranonareo roa afaka enjehan'ny lalàna iny vadiny iny raha misaraka amin'iny indray avy eo dia mitovy ny fiainana any an-dafy. Fa ilay manamboatra zazakely ohatra zareo mba aoka izay ilay izy be loatra. Fanontaniana indray izany puisque ilay inona izany no tokony ataondry. Io tsisy idirany hoe tsy tian'ny ray aman-dreniny izy milaza nefa hoe tsy tian'ny ray aman-dreniny izy anankiroa. Tsy ny ray aman-dreniny mitaiza ilay zazakely fa izy anankiroa aloha. Jereo fa tsy tian'ny ray aman-dreniny izy anankiroa kanefa navita namoaka zazakely tao nanamboatra zazakely. Dia efa tsy nahavolo ny hevitry ny ray aman-dreny. Dia nataondry rehefa bevoka ilay axa teo aloha dia avy eo izy ho an'ilay axa. Matoa izy nandany andro ndelilely tany amin'ilay axa tany filana ratsy mahita angendria. Ary efa toetra ratsy ny lehilahy io. Ohatran'ny lehilahy ilay manambady. Ny vadiny tsy sarahany fa aty amin'ilay sipa kely aty izy manome toko fitaka be. Tena tsy milama mihitsy kinao tanàna. Tena leo be mihitsy aiko aky. Tena ratsy loha be mihitsy kira fotsy. Ohatr'izao mihitsy kira fotsy. Mody ao masony fotsy izy manaratsy rafotsy ireo. Miditra ny trano efa ohatr'ohatra kitrery tena reraka be kizako sao dia mba tsara ve ilay sakafondreo? Tena natsara indray mihitsy ako androany. Tandria izany. Efa fomba ratsy ny lehilahy mampirafy. Indri izao efa hoe tsy bevoka dia izay aloha misy mahatsara anazy. Avy eo izy araka any amin'ilay axa-any adabontany ny mahasikasika anazy. Ny tanana zatra mitsotra tsy hivokana intsony. Indri raha hiaraka aminazy eo ka hanao bevoka indrindry dia ny indri be indrindra. Efa nisy ohatra meko teo anjara indri mandika anazy izany. Ary aza manaiky ataon'ny lehilahy kilalao. Izany ange natao hoe kilalao ataon'ny lehilahy kilalao sy filana ratsy mahita fotsiny indri.
rehefa voapirofo indriny adalany inona tsoa moa mbola iarana aminazy elao tany zara ndry tsy nandray kitra tao dia izay courage foana ho an'ny tovovavy aloha tsinjovy ny ho avy aza manaiky viraviray lehilahy fotsiny amin'ny adalana sy lainga tsara lahatra tsinjovy foana ny ho avy ary afatra ho an'ireo mpianakaviana mba homeo fitiavana ilay zanakareo tsy ampy fitiavana ny tovovavy malagasy aloha no omeko hevitra voalohany satria ny mpitaiza vehivavy ange sarotra kokoa mihoatra amin'ny lehilahy lehilahy izy manao karenjy sy rosy ny anana tsisy olana izany fa ilay mitaiza tovovavy ny tena sarotra satria rehefa eo amin'ilay fotoana miala sakana ilay eo izy vao tena sarotra satria taizana satria matahotra tsy maintsy ho bevoka ihany koa ny ray aman-dreny avy eo dia mba hisorohana izay mba hakekezo ilay zanakareo vavy no fitiavana amin'izay izy rehefa misy ny olana dia ianareo ray aman-dreny no izaran'ny olana fa tsy handeha hiodikodina etsy sy eroa izy hanenjika lehilahy haingaikaingana ery nefa lehilahy irany hanimba ny ho aviny dia izay fa courage daholo ho an'ny vehivavy hiara-nitsindry azo lena dia courage foana fa vita foana kiho piso dia izay mankasitraka tompoko